Makasitraka anao aray amin'ny anaran'i Jesosy Tompo satria tombo ity fotoana ity izay tenenako indray ny teninao. Dia raha mitory eto androany dia aoka tsy sitrapoko no atao fa ny sitrapoko rery ihany. Vonjeo ny malagasy vonjeo ny tsirairay avy izay mahita ny fandarana ity. Ary aoka hitondra fiovana lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona ny fahalalana izay omenao azy eto androany. Ireo ny fanainao masina hitoetra ao anatinay ary njaka eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy hoe amen. Ya, toy ny fampianarana tamin'ny herinandro no mbola hoentina eto, izany hoe fampianarana mitohy lavalava mahakasika ny fanamanam-bady izay mamatotra fiainan'olona maro ary be dia be nipotika ao anatin'izany. Efa ampianarana anatina onjam-peo izy ity sady ampianarana eto amin'ity tele ity ary miparitaka aty amin'ny tambazotra serasera. Amin'ny fahalalana tsara ho anao ny tompo ao anatin'izany. Ny fandaram-potoanantsika moa afaka niresahako toy ihany hoe amin'ny 7 miditra ny rapitso sabotsy vavaka fanafana lehibe fanafahana n'ireo karazana fanamanam-bady manapotika fiainan'olona. Izany hoe ny antony mahatonga ny fiainantsika io tsy mandeha dia misy karazana fanaratsy mibloke ny fiainanao. Dia tsy mandeha ny ara-panahy dia tsy mandeha ihany koa ny fiainana ara-mofo. Andray baiboly isika ary dia ao anatin'ny fampianarana no azahoanao ny hevitra rehetrarehetra ary ahafahantsika ihany koa mifampizara fahalalana. Afaka miantso ianao amin'ny alalan'ireo lalina tarby eo ambany ireo na mandefa mesazy dia omeko anao ny toromarika isan-karazany mahakasika ny fihaonantsika sy ny fotoam-bavaka izay atao hanampiana anao ao anatin'izany. Ny fifaliana lehibe ho anay manko dia ny manampy anareo vahoakan'Andriamanitra araka ny tenin'ny Tompo hoe mamary eo izay voafatotra tahaka an'ireo mpianatra roalahy izay voahiraka na ke ny amin'ny vohitra anankiray hoe misy zanabiriky mifatotra ao izy Jesosy ao izy dia ho hitaka aty. Ka raha misy manontany anareo hoe atao inonareo ny zanabiriky dia hozy izy hoe lazao fa misy raharaha ilain'ny Tompo azy. Ianao io zany ninadinao ninona asana fanaratsy mampahory anao dia tiany Jesosy ny hanafaka anao. Dia rehefa afahany ianao dia misy raharaha ilain'ny Tompo anao. Atao amin'ny bokin'ny Joda no raisintsika voaloha mahakasika amin'izay fanamanam-bady izay. Bokin'ny Joda, Joda toko voalohany izay zany no raisintsika Joda toko voalohany dia tsy maninona andininy 15 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo vakina ny teny manao hoe ary ta ampatsiaro anareo aho na dia efa fantatrareo raha teo aza ny zavatra rehetra fa rehefa novonjen'ny Tompo ho afaka tany Egipta ny olona dia naringany ihany tao aorianan'izany izay tsy nino ary ny anjely izay tsy nitana ny anjara fanapahany fa nandao ny fonenany dia voahozony ao amin'ny fatorana mandrakizay ao amin'ny maizina ho amin'ny andro fitsarana lehibe. Ary toy izany koa Sodoma sy Gomora mba amin'ny tanàna manodidina azy izay mijangajanga tahaka azy koa ka lasa nanaraka nofo hafa dia aseho ho fananarana amin'ny aretan'ny fijaliana amin'ny afo maritra mandrakizay. Kanefa toy izany koa ireo dia manofy ka mandoto ny nofo sady mandany manana ny fahalebiazana ary miteny ratsy ny anarany voninahitry ny anarany voninahitra. Amen. Io teny io no somary hoentiko hazavaina izay noko sady atenaiko fa ahitanao zava-dalina maro anatin'ity fampianarana ity. Fanamanam-bady ilay resaka ianao tsika olombelona misy fanahy havana migide fiainan'ny olombelona io. Misy fanahy na hoe anjely ao amin'ny bokin'ny Eksodosy dia miantoka amin'ny zanak'Israely Andriamanitra dia izao no lazay hoe indro aho ozy izy maniraka anjely mialoha anareo dia na aiza le anareo dia misy anjely mitarika anareo, zany hoe anjely migidin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Dia ozy izy hoe aza manao ratsy eo anatrehany ianareo fa tsy hamela anareo mihitsy izy. Dia lazain'Andriamanitra mihitsy eo anatin'izany hoe
rehefa misy ny anjely mpiambina io zany ny vahoakan'Andriamanitra dia ozy izy hoe tsy misy afa-jazana ho momba ho aminareo ary esoroko aminareo ny aretina. Zany hoe raha resaka hoe afa-jaza momba aretina, izany zany dia mazava tsara fa ny fanaratsy ny mampiditra amin'izany eo amin'ny fiainan'ny olona raha tsy mbola mandeha amin'ny famarinana izy, satria ny olona mandeha amin'ny famarinana dia misy anjely zany miambina anazy, misy anjely miambina anazy. Dia raha ohatra zany ny olona anankiray izay ahafahany fanaratsy manapaka eo amin'ny fiainany dia na mivavaka ary izy fa milalao fahotana, milalao fahotana hoy dia misy fanaratsy indray migida ny fiainany. Dia io fanaratsy io mampiditra aretina, fanaratsy io mampiditra tsy fahavalona namaka, io fanaratsy io mampiditra fahaverezan-kevitra, io fanaratsy io mampiditra fiverenan-dalana, ary mbola io fanaratsy io ihany koa mahatonga ny tokantrano korontana. Fa raha fanan'Andriamanitra indray dia mitondra fitoniana sy filaminana ary fanafahana izay lazain'i Jehovah hoe esoroko aminareo ny aretina. Dao resantsika amin'izay ary ny asan'io fanamanam-bady io. Tamin'ny andro fahiny efa nampianariko teto le Genesis 5 dia nisy mpanapaka ity tamin'ity nampiambina izay lazaintsika anazy moa hoe kerobima vohositra, na hoe Lisifera hoy fitentsika malagasy azy, na hoe mpitondra hazavana. Amin'ny bokiny sasany kosa izy dia miteny hoe malaky lavo izay niaraka tamin'ny olombelona na nijangajanga tamin'ny zanakavavy olombelona. Zany hoe ny devoly aloha dia ampahafantariko anareo tsara fa ny Baiboly mihitsy no miresaka ny mistera nosoratam-boly, afaka maka endrika toy ny anjely mazava izy mba mitahana ny maro. Dia taloha ny devoly zany maka endrika olombelona dia tena olombelona mihitsy dia manambady. Vakianao tsara ny Genesis 5 na le boky Enoka vakianao raha manana an'izay ianao na mbola efa vita teny malagasy le izy na mbola dika teny français. Dia vakio tsara le izy eo fa manambara ny fisian'ireo taranaka devoly avy amin'ny olombelona. Zany hoe fanahy anjely nanambady olombelona dia nitokantrano dia niteraka olombelona izay lazaina moa le izy hoe nifilima. Dia nifilima io tamin'izany fotoana zany mitondra fampahoriana tamin'ny zanak'olombelona, tena nampahoriany mafy ny olombelona ary tratranao mosary ny tany satria ngezy zareo sady vaventy dia tena arapaka ny daholo na olona na inona dia iny moa le nandraisan'Andriamanitra fanapahan-kevitra hoe aringana tsisy ambonin'ny tany ny olona ozy izy Andriamanitra fa mifiniavany dia nofo izy 20 taona nefa ny andro iainany raha farafalava. Dia iny le tenen'Andriamanitra tsy manapaka ao anatin'ny olona dia efa nampy ozy izy ny vokatry ilay fijangajangana. Ka raha resaka fijangajangana no resantsika izay fanamanam-bady, hoe fanamanam-bady dia mijangajanga izy zany ara-nofo amin'ny olombelona, amin'ny alina izy mijangajanga. Misy kosa tena maka endrika olombelona izy dia manambady olombelona mihitsy, ary be dia be ny olombelona mandehandeha eny fa manambady olombelona. Be dia be ny rehefa manana tompo ny olona mandehandeha hitany hoe velona mitady vola miona aminao, velona ny fahitanao azy, fa misy fiainana maty vokatry ireo asana fanahy maloto ireo. Ny fiainam-panahy maty fa velona amin'ny nofo izy mandehandeha. Fiainam-panahy maty, fidiram-bola maty, tokantrano maty, fiainam-pitiavana maty, nefa fahitanao anazy velona ary ohatra mitafy tsara sy miaingo tsara. Fa misy fiainana maty eo. Ahoana amin'ny alalana hoe misy fiainana maty eo vokatry ireo asana fanahy maloto ireo? Dia izao, tsy manana fiadanam-po mihitsy izy, tsisy fiadanam-po ao amin'ny tokantrano ady lava, amin'ny fiainana ady ara-bola zara-fa mahazo vola. Zany hoe amin'ny ara-pahasalamana dia zéro. Fa mahita azy ianao ohatran'ny hoe normal le olona mitafy miaingo tsara, fa rehefa tena hidiranao lalina ny fiainana, ny alalantsika hoe misy fanahy maloto le olona mampahory azy na fanahy manambady, dia misy fiainana maty eo, tsisy fiadanam-po. Ahoana no mba tsisy fiadanam-po azy? Zany hoe le fahasalamana mihitsy no tsy misy, marary lava mandeha pilina amin'ny andro iainana.
mandeha pile marary lava misy aretina foana anaty kibony any vokatry le asana fanamaloto ahoana moa fidira le fanamaloto eo amin'ny fiainany amin'le hoe matory izy amin'ny alina dia manofy miaraka olona dia misy olona zao mihitsy haiko na lehilahy na vehivavy tratran'io daholo dia matory amin'ny alina dia iny misy lehilahy vehivavy dia maka le endriky le olo tianao taloha izy na izy maka endriky olona ratsy tareby dia miakatra eo ambony fandrina dia miaraka amin'ny ianao tsy mahetsika amin'io dia miaraka aminao ara-nofo dia ianao mieritreritra nofy nefa le izy tsy nofy fa tena zavatra misy mihitsy zany dia vokatry zay resaka fanamanam-bady zay na lahy na vavy tratran'io dia lasa marefo ara-pahasalamana le olona velona hita maso fa maty ilay fiainana am-panahy marary ny vatana nefa tsika malagasy manana le teny hoe ny fahasalamana ny voalokareo na manana firy miliary ianao na manana firy million ianao na mino nanana anao ny zavatra rehefa marary ianao dia manitra indrindra ianao zay indrindra no mahatonga anay irahany Jesosy tompoko manetsika vavaka fanafana lehibe fiangonana kristiana mandovananitra atamatavy ery amangarivotra atsimo any hoe eo amin'ny telomamy mitsofoka misy route beto lalana voamboarina dia miroso alohanao dia misy plako hoe KML na kristiana mandovananitra dia aloha le fotoam-bavaka satria maninona Jesosy rehefa tonga teto tany dia tena zavatra nafinaritra azy dia manampy olona mamaha olona ao anatin'ny fatota dia miporofonao fa iran'i Jesosy zay dia anampy olona tsy hoe izara vola na izara vaty tsinjo fa anampy olona anafaka azy amin'ny heran'ny fanamaloto io fanamanam-bady io tsy vitana mpanompo sampy io fanamanam-bady io tsy vitana mpanandro ny manala io fanamanam-bady io tsy vitana dokotera mitsambony aretina hoentiny io fa vavaka délivrance vavaka fanafana vavaka fanolora-tena zay no manala satria zavatra apetraky ny devoly ao anatin'ny kibony olona io rehefa le izy matory iny manofy miaraka olona tsy haiko na lehilahy na vehivavy dia ohatr'izao ny alalana le izy raha tratran'izay hoe manofy miaraka olona ohatra ny olo tianao le izy ndraindray le izy ohatra mahafinaritra anao misy fotoana kosa nefa le olona leo satria fa didrangirony ataon'le devoly na le fanamanam-bady isakalo izy dia tonga ny fatongavana eo amin'ny 12 alina eo na amin'ny 1 sasany iny misokatra daholo ny rano amin'iny amin'ny tontolo ara-panahy le resahana na ranomamy na ranomasina naiza naiza toerana misy rano dia misokatra dia mivoaka daholo izy ireo ohatra ny andiha malala makare tokantran'olona dia miaraka amin'ny olona tsy vitan'le hoe miaraka fa mamboly aretina ao anatin'ny kibony olona dia vokatry fanamanam-bady io dia misy tsy miteraka ny ry ava malala mitompo azany olona misy tsy miteraka tady zaza fa tsy miteraka efa voatety daholo karazana mpanompo sampy zao tsy miteraka misy ary le olona iarahana mpanompo sampy hono zay ho ny fomba nalana n'lay fanamanam-bady fa mbola tsy miteraka misy indray mahazo fa zaza maditra be avany mpanompo sampy misy indray mahazo fa biby dia misy nefa zay lafiny ray koa asan'ny fanamanam-bady io ianao amin'ny alina manofy ratsy manofy miaraka olona ohatra hoe tsisy nininona maraina ny ohatra nymaimaikakarera teraka zany ary na ny sainao aza lasa ohatra ny domelomelona zany na miasa ataonao aza tsy mandeha kamokamo foana ianao amin'ny tontolo andro nalain'le fanamanam-bady le herinao amin'ny alina dia entiny iny dia mametraka karazana loto izy fampisaviana apetraka eo akibony dia misy olona amin'izay rehefa tena tratrany fanamanam-bady io dia marary kibo isaky ny fadimbolana azafady raha ohatra hoe mahitsy le fampianarana isaky ny tonga fadimbolana izy dia marary kibony io dia misy dia tena miolakolaka ohatra ny biby mihitsy marary kibo isaky ny tonga fadimbolana misy fanamanam-bady zany le olona dia misy ny ray tena hoe misy zavatra mandehandeha mihitsy ao anatin'ny kibony eo mikarokaroka atao ekao nefa izy tsisy nininona misy fotoana ny mpanotra miteny hoe bevoky ianao hoentina any amin'ny dokotera nefa ataony fitiliana tsisy zany bevoky zany misy fotoana le kibo mena dia misy fotoana ngeza be efa le fanamanam-bady zany no manjaka ao na fananamena rano dia poteny le ara-pahasalaman'le olona dia manam-bola ihany nefa lany amin'ny aretina ny vola le fahasalamana nefa tsy mety azo ny vola mandeha ohatry ny rano mandeha ohatry ny rano riavana natao hanampy anareo izahay irahan'i Jesosy
anao délivrance ho atsika faritry ny tamatavy na manodidididi ny tamatavy a manana fotoana rapitso hoy a sabotsy amin'ny 6 orany fotoana mavaka miditra vavaka fanafana anandrano fotsiny aloha dia ho hitany hoe misy ve le herin'Andriamanitra manafaka satsy na mba hanandra anazy amin'ny tonga hafa dia ho hitanao hoe tena misy fanafana avy eo amin'i Jesosy satsia mpanday avy eo mpanompon'Andriamanitra mitory satsia manasa anareo zay andramoka izao hoe tsara ve Jesosy sa ratsy na atoko mpiangonana manahoana ianao tsy akanavaka amin'ny vavaka fanafana fa zay matsiary fotsiny mangifiry ampahoriana ny ofo ratsy fanamanambady amin'ny alina lasa potika hatramin'ny aram-bola ny ataoko hoe orinasa kelinao lasa potika vokatry ny asana devoly satria le orinasa mba mamatsy vola eo amin'ny tokantrano dia lay vola mba azo indray na tahiry kely lany amin'ny aretina mba leo an'izany zavatra zany dia vola manapotika olona otrany satria manino tsy ampy lay herin'Andriamanitra ao anatiny tsy ampy lay fanoloran-tena tsy ampy lay famasinana sy famarinana amin'ny fivavahana ataony ka misy mpivavaka aza mbola tratrany fanamanambady io satria tsy ampy lay famarinana fa atorina ianao ny lalana izoranao atorina ianao ny lalam-pamonjena dia ambadiky ny délivrance hikatona ny varavarana ny dimy devoly ianao mihitsy ny manakatona azy ahoana moa no manakatona azy amin'ilay fanaovana sitrapon'Andriamanitra dia rehefa mikatona io dia hiaina mpiadanana amin'izay ianao tsy holaniny valalam-pandany tsony ny volantsika ary ianao manompon'Andriamanitra mifadiovako normaly ry havana inona moa no mahatonga anay mitory hoe misy ny fanamanambady efa taloha fa hatramin'ny ela be tany efa nisy io mandraka izao tsika miteny izao misy izy miaraka olona izy anambady olona izy ary tena misy mihitsy a olona aza vokariny reto karazana fikambanana devoly alefa miparitaka eraky ny fiangonana maro amafanana fijangajangana satria rehefa tafiditra ny fijangajangana ry havana dia tonga zay ny fampitera tsy mifidy tavan'olona io tsy mifidy anarana tokony fa rehefa tonga ny fijangajangana zay na tokantrano na fiangonana na mpanompon'Andriamanitra na olon-tsotra na izy ka miaina ny fijangajangana dia potika ny tokantrano potika ny fiainana potika ny ara-bola izany le varavarana idiran'ny satana eo amin'ny fiainana mety sitraka ao mihitsy le mijangajanga sitraka ao le miovaova lehilahy fa vokatry lay herina fanamanambady amin'ny alina mitondra nofo ratsy na le hoe ianao lasa nandeha tany amin'ny dadirabe dia lasa misy fanamana arakaraka na ianao nampiasa ody fity dia lasa misy devoly mety tsy fidiny anao ny ry ava malala mitoko ilay miaina amin'izany fanamanambady zany ilay miaina amin'izany hoe manitsabo tena foana mandany vola foana nefa ny fahasalamana tsy azo tsy fidiny anao le hoe mitokantrano a 5 volana heritaona dia ohatrany mahita tena hoe ohatrany ratsy ty vato ty tsy anjarako angambo dia miova lela hafa ndray dia tsy anjara ndray afaka 5 volana miova ndray tsy haiko hoe efa indimy manambady sa impolo misy efa impolo tsy haiko hoe efa imbary miova lehilahy manambady izy dia misy fotoana tsy tia mitampoka zany le vady dia lasa misy ady korotana tapaka le tady misaraka miova vehivavy hafa ndray ozy mieritreritra hoe tia mianjarako dia isaky ny fotoana mba hitsaka kely nareo roa dia tonga ndray raha be korotana potika ndray indimy nanangana tokantrano misy ny 4 misy ny 3 riava malala misy ny fanamana potika ny fiainanao ndao ravatsika io heriny mivavaka matanjaka ny andravana reo tapao ny hevitra fa io fa tsy vitana dokotera ilaina ny dokotera tsabo nofo fa raha zavatra ara-panahy efa tsy vitany zany misy dokotera ngely avana ny tena rehefa mitsabo izy ataony hoe fitsaboana fa arao vavaka satria malala tsara izy nilanja ny vavaka ny asany ataony mampitsabo azy fa izy malala ihany koa hoe misy zavatra tsy vitany mihitsy fa ilaina dokotera lehibe Jesosy rano Jesosy famalinana eto ambavaka ozy izy ka nany dokotera ny manana dokotera namana za hitanareo tena hoe mifampizarany sosiny tsara fa na izy aramba mangataka hoe eto ambavaka lehilahin'Andriamanitra Titosy eto ambavaka lalao ain'olona io misaboana eto ambavaka hitanareo
mba mila vavaka ihany koa satria fantany fa mbola misy dokotera mahaino izy Jesosy ny anarany tia hanampy anareo izy tapo-hevitra fa Jesosy mbola velona ny afanarany ny antony mahatonga amin'ny fanamanambady manampy amin'ny fiainan'olona vokatra ny fijangajangana na inona misy fijangajangana na orinasa io na fiangonana io na tokantrano na inona misy fampirafesana velan'ilay tokantrano dia jerevy tsara fa mananontany na ny faravana ary eny anisany mapotika ny fiaina tokantranon'olona eto amin'ity zao tontolo zao ty mapotika fiainana be dehibe eto amin'ity zao tontolo zao ty dia resaka fijangajangana aranofo sy ara-panahy aranofo ia sy ara-panahy eto ny bokin'ny Joda dia mametraka tsara mihitsy hoe ary tahapatsiavanareo aho izy na dia efa fantatrareo raha teo aza ny zavatra rehetra dia mbola mampatsiahy ihany izy hoe te-hampatsiahanareo rehefa fantatrareo raha teo aza ny zavatra rehetra fa rehefa novonjen'Andriamanitra ny alavao Ekipta ny olony dia nentiny tany anefitra dia naringany ihany tao aorianan'izay fa naninona ny naringany nandray le sain-daliny Satana ny sasany dia lasa nikony tamin'ny famarinana nefa ny famarinana no amonjenanao dia lasa tsy nanaiky fezy ny famarinana tsy nanaiky ny lalàna dia lasa nijangajanga nanompo sampy ny sasany teny an-dalana sasany kosa nijangajanga tamin'ny zanaka vavy Moabita zay hitantsika tsara bokon'ny Nomeri naringany ihany ozy izy teny an-dalana ny farany dia lazay ny Joda tsara eto hoe ary na ny anjely izay tsy nitana ny anjara fanapahany aza ozy izy fa nandao ny fonenany dia voahozina ho amin'ny fatorana mandrakizay ao amin'ny maizina amin'ny andro fitsarana lehibe izy ho anjely nandao ny anjara fanapahany le teboka tery-ambolo nentika io le hoe Satana inona le anjara fanapahana an'ireo zany mpiambinanao ny asan'ny anjely taloha dia mikarakara n'izao voarin'Andriamanitra rehetrarehetra zao samy manana ny anjara asany nefa ny anjely ny malaky dia ny sasany nanao ny asany tsara fa ny sasany kosa ny asany nataony atsirambina dia lasa nivonan'ilay iraka nampanaovin'Andriamanitra azy izy ny iraka nampanaovin'Andriamanitra ny anjely taloha dia hoe niambina sy hikarakara ny tany sy ny vahoaka sy ny olona fa ny loza dia zao nivonan'ilay planin'Andriamanitra izy dia niaraka tamina olona mihitsy zay efa hitantsika ny angevon'ny Genesis toko fahatelo misy zavadalina be moa le hoe vehivavy ny resaka tamin'ny menarana dia anky nataon'Andriamanitra azo hoaniny io Andriamanitra miteny hoe tsy lasa lay menarana aloha no ampiasay Satana tato ambadika tato amitaka ny raha olombelona dia tafiditra ny fitaka tafiditra ny fampitehana dia nirohan'Andriamanitra zareo miala tao amin'ny saideny tonga amin'izay raha fanotrano tonga ny tsifisiny tonga ny fampitehana arava ny fiainan'ny olombelona dia nanomboka teo niala tamin'ny anjara fanapahany le devoly na mitana n'ilay anjara fanapahany ihany ary izy fa mivezivezy izy dia sady manao ny adalàna izy aty amboniny tany ny mbola afaka miditra ny lanitra mandoto ny lanitra nefa tsy miforonona hiaraka amina olombelona aranofo ny devoly fa samby olombelona ny natao hiaraka fa ny zava-doza dia nisy fanahy miditra kisokosoko ao an-dranon'ny olona boky Petera tena miresaka an'io miditra kisokosoko ozy izy eo an-janon'ny sasany riava malala amin'ny tompo i Paoly koa miresaka an'io amin'ny Tesaloniana hoe miditra kisokosoko any an-dranon'ny sasany izy ka malasa kobabo ny vehivavy adaladala vesara ny fahotana sy ny ota ka mahatonga fahaverezana ho an'ny maro evi-panahy no resahako eto riava malala tena misy zany fanamanam-bady mampanofo ratsy olona zany rehefa olona ray zany miaina amin'ny fahotana dia mitateraka ny Genesis toko fahaenina hoy Jehovah tsy mba napaka mandrakariva ao anatin'ny olona ny fanahy fa mifiniavany dia nofo izy zany hoe tsy afaka manapaka le fanan'Andriamanitra tsy afaka mitondra fiadanana tsy afaka mitondra fitoniana tsy afaka mitondra fanasitranana fa Satana ny manapaka ao satria fantatra Satana tsara fa ny zavatra matezitra an'Andriamanitra dia mifijangajangana dia jangajangany ara-panahy ny olona matory ianao amin'ny alina raha tsy mivavaka be dehibe ny tratran'izany io fiainanao tsy mandeha amin'ny nofo angery avy malala amin'ny tompo ao amin'ny ara-panahy ao le blokazy ao le izy ny ataon'ny devoly ao amin'ny ara-panahy ao le fiainanao tsy mandeha ao le blokazy ny ataon'ny devoly dia le ara-panahy mihitsy ny mila velomina mila atao délivrance mila manolotra ny tenanao an'Andriamanitra ianao dia ho hitanao ny voninahiny
ho hitanao ny voninahitra fa eo amin'ny baiboly dia miteny ny anjely zay tsy nitanany anjara fanapahana ozy izy dia ndroana ho any amin'ny maizina ary amin'ny andro fitsarana lehibe miandro fitsarana dia fa fantatsika moa iny rehefa tonga teto tany amin'izay Jesosy dia nidiny lanitra tsy mahazo mankantso Satana fa eto ambony tany ary Satana eto ambony ty tany ty andro faranjore andro zao be dia be ny karazana misy eo ataony be dia be mitondra fahoriana ho an'ny olona ary zany no mahatonga ny akamaroan'ny olona lasa manohatra fivavahana nefa mpivavaka izy taloha satria tsy ampy ilay herim-bavaka fifandraisany amin'Andriamanitra na rehefa famarinana sy famasinana dia manomboka amin'izay izy lasa amin'ny variana amina teknôlôjia dia jerevo amin'izay nefa fa manomboka potika ny fiainam-panahy tsy mino an'Andriamanitra lasa manohatra ny didin'Andriamanitra fa mampanjaka ny asamaizy aiza moa nisy fitoniana amin'izany manomboka miarava ny tany satria miamafy ny asana devoly miarava ny tany miarava ny fiainana miamafy be ny fiainana miamafy ny fiainana eto ambony tany satria ilay devoly tafakadapa ahoana moa na tonga azy tafakadapa ny olona mihitsy no nanaiky idirany ahoana no mahatonga an'ilay olona nanaiky idirany ny vokatry ny tsy fahalalana mazava be ilay tenin'i Jehova amin'ny boky Hosea 4:1 ringana ny olona kozy izy no tsy fisiny ny fahalalana tsy miteny dia Jehova hoe tsy oloko ny oloko zany mahatonga mpivavaka be dia be tonga any am-piangonana fa tsisy haim-panahy ringana no tsy fisiny ny fahalalana feno ny fiangonana fa tsisy haim-panahy tsisy fanatrihan'Andriamanitra ilay fotoam-bavaka tsisy fanafahana tena hitanao hoe mivaingana fa na misy ara dia efa zavatra hafa riava malala be dia be ny zavatra tiana eo atoa ary tena hoe zavatra amonjena ny fananao anafahananao amin'ny asamaizina eto amin'ity fandaharana ity arao foana dia ho hitanao fantatrao ny marina ary marina no anafaka no tsy andeha manapotika ny fitsangajangana na ara-panahy io na ara-nofo rehefa ianao no misy devoly manafika foana isan-kanina manofy misy fotoana ny alalana hoe efa tafiditra efa tena tafiditra Satana dia ohatrany manofy ianao enjehana alika ho an'ny alika misy fotoana manofy ianao ohatra misy omby mena be zany manentsika anao efa Satana zany misy fotoana ohatra mifatorana bibilava enjehana mena rano efa izy io misy fotoana ohatra latsaka anaty lavaka efa izy daholo zany zany tsy vitana azafady amin'ity fiteny tsy vitana mpitsabo malaza tsy vitana astrologue fa Jesosy nomena fahefana ny olona rehetra fa misy fetrany ny fahaizan'ny olona fa ny an'Andriamanitra tsy manapitra ka rehefa hitanao le izy hoe nandaniana fotoana tany sy taria nandaniana vola hoy aho hoe amin'ny tsy manapitra ianao manapitra tsisy fetra ny fitiavan'Andriamanitra tsisy fetra ny fanafahana mahay zavatra rehetra izy rehefa tena hoy ianao hoe ampy zay ny fitediavako vahaolana ny akafa anatona Jesosy koa Jesosy manapa-kevitra maniraka ny anjeny hoe andana afio olona io tsy afaka nampy atsika mihitsy Andriamanitra raha tsy fantany aloha ny hevitrao ampafantaro an'Andriamanitra ny hevitrao dia ho fantany izy atao fantatr'Andriamanitra mihitsy aloha hoe tapa-kevitra ianao hivavaka dia hitanao fa manapa-kevitra ihany koa Andriamanitra hiditra tsehatra eo amin'ny fiainantsika tsara manapotika ny fijangajangana io zao no nanapotika ny Sodoma sy Gomora zay hoentiny Joda eto no atao fanoharana na hoe fananarana nanapotika ny reto atao hoe anjelim-piodina resamin'ny bokiny ianao ka fa misy 500 izy londohany fotsiny vory teo amin'ny tendrombohitry ny hormona anatanteraka filana iarahan'ny olombelona tamin'izany fotoana londohany fotsiny resahany daholo ny anarany rehetrarehetra hoe ty dia lehibe izy zany ohatrany hoe zavatra contrat mihitsy satria voafery zareo tany hoe tsy mahazo miarak'olombelona fa rehefa nanandro reny zareo dia nahita tsirony dia tapa-kevitra zareo fa tena hoe andao ary hivadika tsika dia mivadika mono zareo dia niroana amin'izay ny ala tany an-danitra ilay samy boky ny Apokalypsy 20 hoe misy ady tany an-danitra ozy izy Mikaela sy ny anjeliny Mikaela niady tamin'ny devoly Satana
ary resy Satana tamin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy dia nazera any amin'ny tany sy ny ranomasina. Dia hoy izy hoe loza ny tany sy ny ranomasina fa nazerany aminareo ny devoly Satana ary manana fatezerana lehibe. Tezitra aminao Satana, manatona an Jesosy manatona an Jesosy. Tsitsitsy anao zany ny devoly tena mariny zany rehefa malala. So anao mieritreritra hoe mbola manao ny asany dia hoe milamina, tsy mitsitsy olona zany izy. Amotika tsika olombelona ny midinany aty ambony tany fa tsy hanasoanao. Filofiry moa ny olona manompo devoly, manomponompo zavatra tsy normal. Jereo fa amin'ny fotoana ohatrany ameny izay ilaina aloha fa vadiany ihany ka na Andriamanitra azy ny vadiany Satana. Dia ianao ve tsy vadiany rehefa manompo azy? Mba anontany an'izay aho. Nieritreritra ve ianao fa tsy ho vadiany nefa Andriamanitra azy namorona azy ny vadiany? Natsipy ny teny any am-pony malala fatary marina dia ny marina no afaka antsika tsy handevo. Fatary marina dia ny marina no afaka antsika handevo. Ny antonitoriana teny amin'izao fahita lavitra izao ka hanampy anareo be zay satria be dia be aminareo miaina amin'ny fiainana tsy nirina. Be dia be amintsika miaina amin'izany fiainana fiainao kasiparana, fiainana fiaino fampisaviana, fiainana fiaino mpamingana. Raha tsy mahalala ny tena sitrapon'Andriamanitra tsika, sokafo ilay aparatoka ry ava-manala. Ndaontsika mba hakano zany fahazavanan-tsaina zany. Tsy azo zany fahazavanan-tsaina zany raha tsy amin'ny fivavahana. Fivavahana manahoana ny azahoana fahazavanan-tsaina? Fivavahana manahoana ny atonga anao any an-tany? Fivavahana manahoana no anafahananao eo am-pelantanany asa mihitsy? Fivavahana, famarinana, famasinana. Zay ny fomba anafahanana. Fa mamotika ny fitsalavana. Hitantsika tsara namotika zao tamin'ny ambony izay natonga safodrano dia ny fitsangatsangana ireo anjery sy ny olombelona. Tezitra Andriamanitra. Ary rehefa tezitra Andriamanitra dia mandray fanapahan-kevitra. Dia ny vonjeny no avany mianaka. Izay valo sisa ny olona velona fa maty daholo. Dia hitantsika ihany koa sao Sodoma sy Gomora izay natonga tekina saika ravan'Andriamanitra ihany koa. Dia io mola zay ary efa rava mihitsy moa zany fa saika efa nanarina nandefasana ny lota mpitoro ny famarinana ny Baibily fa tsy niova, tsy mety anaraka an'Andriamanitra fa nanaraka nofo hafa. Iza nampianatra an'zareo hanambady lehilahy, iza nampianatra an'zareo hanambady vehivavy? Nanaraka nofo hafa. Fa ela ny nanarin'Andriamanitra tsy niova, nidorany. Hoy ny Baiboly eto amin'ny bokin'ny Joda. Ary toy izany koa Sodoma sy Gomora mba amin'ny tanàna manodidina azy izay mijangajanga takazy koa ka lasa nanaraka nofo hafa dia aseho fananarana amin'ny aretany fijaliana amin'ny afo maritra mandrakizay. Tsy ilay afo nandalo tamin'ny nandevonana anazy fotsiny fa afo maritra mandrakizay. Tsy manapataperana zany mandrakizay zany. Mandrakizay zany hoe mbola velona dia midorana. Maty midorana ihany koa ny fanahy. Maritra mandrakizay. Inona no nahazo an'zareo hoe le fijangajangana no natonga ny fampiteny iny zay tena tsy zakan'Andriamanitra. Lehilahy miaraka amin'ny lehilahy. Aiza moa zareo nisy fiainana ohatry zany? Raha mahita ity vidéo ity zao nareo manambady lehilahy dia mety ho tezitra aminao nareo inona ny ty ataonao ty lehilahin'Andriamanitra. Zany ny fiainanay. Fiainana tsy avy amin'Andriamanitra zany. Tsy namorona an'izany Andriamanitra. Aniny raha ohatra hoe zany ny fiainanao, zay nahalian'Andriamanitra tamin'ny voaloha dia izay ihany aty apara. Lahy sy vavy, vehivavy ray lehilahy. Fa fiainana avy amin'ny devoly izay fiainana ankoatran'izany. Na hoe lehilahy ray hanambady dimy tsy avy amin'Andriamanitra. Mety hiresaka nareo ahoana ny Solomona manana karazana arsiva be dehibe ao, manana boky ao tantara momba ny Solomona. Dia fantatrao ny zava-panahy hoe inona tokoa ary ty? Fa tsy Solomona fa zavatra nini nandotona ilay fivavahana fotsiny le izy. Dia nisoratana anaty dinina tao. Ka izy moa amin'ny Baiboly dia mety ny sasany angoerana Solomona no nambady maro hoe fa tsika malala famarinana, matombotombo famarinana ary tena vonona ho any an-danitra. Vonona ihany koa mba misy mpanohitra. Dia ava malala. Misy zava-dalina mila fantaritsika mba tsy hanameloka ny hafa isika. Amin'izay tsy tsinony akory fa afaka manome tsiny kosa
ho an'izay manatsiny fa tsy afaka mametsiny zay tsy manatsiny satria be dehibe ny karazana asa maizina zay manodikodina zavatra be dehibe a mampisanganiana ny olona maro be dehibe ary zay no mahatonga ny olona tena miala amin'Andriamanitra. Lehilahy ray manambady firy nefa mivavaka, vehivavy ray manambady firy nefa mivavaka, tsy mety inge zany rehefa valala manimba n'ilay fiainana zany, lay fiainana ara-panahy de lay fiainana ara-nofo de lasa tsy mahagaga raha manjaka ny herinazy. Sodoma sy Gomora le vonin'Andriamanitra zay nijangajanga taka azy koa nitaka an'izy taka ny Satana zany de nanaraka nofo hafa ny sasany de le vonina amin'ny afimaritra manak'izay. Spia ny Joda ndray andininy fahavalo, Joda toko voalohany andininy fahavalo. Kanefa toy izany koa ireo dia manofy ka mandoto ny nofo sady mandany manana ny fahalebiazana ary ny teny ratsiny manana ny voninahitra. Mandoto ny nofo izy Satana io rehefa namanambady amin'izay avetiko ny mandeha andininy fahavalo. Kanefa toy izany koa ireo dia manofy mampanofo olona ao ka mandoto ny nofo sady mandany manana ny fahalebiazana ary ny teny ratsiny manana ny voninahitra. Ao amin'ny nofo izy miaraka aminao nofy ozy ianao nofy iny de manoto ianao avy eo de manoto lasany ianao de oson'ny baiboly eto hoe mandoto ny nofo sady ny teny ratsy ny manana ny voninahitra manana ny fahalebiazana ny manohitra an'Andriamanitra zareo. Tsy azony any amin'ny ara-nofo ianao de azony eo amin'ny ianao matory amin'ny alina azony eo amin'ny ara-panahy. Ka raha raviko le afatra eto ry avamanana misy ny adi-panahy eto ambony ty tany teto ambony tany a efa niady iry Mikaela sy ny anjely tamin'ny ohatra zany hoe tamin'ny naka ny fatin'ny Mosesy teo amin'ny tendrombohitra savy Satana hoe io le resahany any andininy fasivy hoe Mikaela arikanjely aza raha niady tamin'ny devoly izy ka nifanditra ny amin'ny fatin'ny Mosesy dia tsy say ny teny ratsy anameloka azy fa hoy izy ananatra anao hoe Jehova izy resena anaran'i Jehova Satana. Zany hoe efa nisy lay ady hatrany an-danitra ka hatreto ambony tany. Isy fotoana moa Mosesy le maty de saika alain'ny devoly ny fatiny de atao olo-masina zany tamin'izany fotoana zany de tonga iry Mikaela ny rahan'Andriamanitra hoe alaivo ny fatin'ny Mosesy fa sao de ataon'ny devoly tompon'ny olona le fatin'ny Mosesy satria olo-masina ny resaka, olo-malaza ny resaka. Vitan'ny Satana mihitsy ny manangana ny fatin'ny Mosesy ary amin'ny tendrombohitra anankiray de mivavaka amin'ny fatin'ny Mosesy eo daholo ny olona de efa fantatr'Andriamanitra zany alaliana-tsaina Satana feno abibina amin'ny tenin'olona zany de naseny ny rano Mikaela aka amin'ny fatin'ny Mosesy tamin'izany fotoana zany mba tsy hoentin'ny olona hoentin'ny Satana amin'ny tanany olombelona. Riava marary misy devoly fototra manimba ny fiainantsika avy amin'ny tontolo ara-panahy metraka eo amin'ny tontolo ara-nofo anampy anao zay mivavaka zay tsy manana vola be fizaraina tsy mivara avatsitritso fa afaka ny azonay atao anory lalam-pamonjena ny famasinana sy ny famalinana de anao délivrance. Mbola mahery ny rahan'i Jesosy ankehitriny rehefa resy Satana rehefa rahan'i Jesosy ny resahana afaka ianao mbola misy vahaolana ny fiainanao ary mbola azo ampiana tsara ianao tsy mbola resy aza mbola mamifo aza mbola kivy hoe tsisy hevitra ntsony mbola misy hevitra io mbola tsy nivoaka ny teny farany tonga vary rapitso toy zao ny fahitana ny toerana rehefa tonga etsy amangarivotra atsimo anao amin'ny Telma zany hoe akaikin'ny hôtel Melville Telma hoe zay le repera de misy vehivavy eo manao akanjo fotsy sady manao saron-doha akay amin'ny fito sasany zareo fa tonga eo. Raha tsy mahita an'izay ianao de afaka miantso ny larina taribio io soratanao io de antsoinao de mitsofoka ianao zany a rehefa tonga eo amin'ny Telma amangarivotra le resaka mitsofoka amin'iny route béton lalana voamboarina efa vita moa izy eo de ary alohaloha anao de tonga de mahitsy foana fa tsy mivily makary amin'ny akavina amin'ny akavanana fa le ovoany misy ohatrany lalan-tamikely misy plaque ihany zany eo ny plaque io ny reperanareo hoe KML Kristiana Mandovalama de miroso alohaloha anao de ao le fotoam-bavaka miditra amin'ny 6 ora maraina ny fotoana rapitso vavaka fanafana lehibe de toy izao efa fanaonay ny mifady anina ho an'ny ara-panahy isakasakata fa raha ohatra hoe tsy mahazaka an'le mifady anina isan'ny ray andro satria fotoam-bavaka io mety
tsy ho fantatra hoe amin'ny firy miravana amin'ny firy arakaraka ny fanafananao fa mila afaka ianao zay zava-dehibe. Dia afaka mitondra goûter anao na mitondra sakafo anao dia hohaninao izy rehefa mba misy fotoana malalaka kely ianao dia misakafo dia mitohy aminy ny vavaka. Raha ohatra ilay izy ianao za hifady amina kely mihitsy aloha amin'ny mpiadiko ty tsy maninona fa misy fifadikanana isaky ny asabotsy. Zay zany ny fandaharam-potoana dia arao ny fandaharana eto ary isaky ny ora fanoloana ny valo latsaka fahatelony ny alarobia arivo ny valo latsaka fahatelony dia ny azoma ohatry zao ihany koa ny valo latsaka fahatelony amin'ny radio Sisaina kosa 88.0 isakariva ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fito ora dia misy tohiteny mahery vaika misy vavaka délivrance miainga avy any amin'ny radio akany atokantranotsika.